miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambaro eto amin'ny onjapeo amin'ny alliance 92 ity amin'izao alarobia atoandro izao amin'ny tian'io ty ary ny vaintsika dia ny mpandrindra nasionaly eo anivon'ny fiarahamon'ny pirenena momba ny resaka fananatany zany sady eo anivon'ny sehatra iombona ny fananatany na ny sifa amin'ny alalan'Andriamatoa Raparson Erika Hermanina miarabanao ny fandarana ambarao ary misaotra makasitraka amin'izao famalina ny fanasana eto amin'ny alliance 92. Miraba tompoko ary miraba ny piaino ny fandarana ihany koa. Anomboantsika ny resadesaka makasika nyty resaka fananatany tia inona no nahatonga anareo hoe nietsika tato anatin'ny fotoana fo zany ka tondra n'ilay karazany hoe fanotsina na tondra hevitra ho amin'ny volavolan-dalàna amin'ny fananatany. Alohan'ny amaliko an'ilay fanontaniana ngamba dia hoe inona ny andraikitray eo amin'ny firenena ma fiarahamon'ny pirenena dia tsara ny anaovako fintina fofohy fotsiny makasika ny sifa zany na sehatra ambony fananatany. Izy io dia vovonina ny fikambanan'ny fiarahamon'ny pirenena misehatra amin'ny fananatany natsanga ny tatsaha tany amin'ny taona 3 ny tanjony dia ny amporisika ny fanjakana hitady ny tsaratsara kokoa amin'ny politika amin'ny fananatany isy fiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka niainga tamin'ny fahatsapany ny tatsaha ny olany eo amin'ny fomba fiarovany zony sy ny fahazahoan'ny taratasy tany amin'izany taona 3 zany no nahatonga azy nitsangana sarotra tamin-jareo no nahazo an'le izy le titre zany dia ny teny tamin'ny fanjakana hoe mba jereo nyvalian'ny fanjakana zay roa taona taoriana ny tsanganany dia ny valiny dia iny ny fanaovana ny atao hoe birao ifotony fananatany birao ifotony fananatany manakaikikaiky kokoa ny vahoaka tsotsotra kokoa dia ny fototra tamin'ny antsoina hoe fananganana sata vaovao zay efa nekeny lalàna ihany izy io taloha fa varimbarintsika taloha raha tany amin'ny taona 1990 dia nilaza fa ny tany tsy vita titre rehetra dia everina fa mifanjakana fa tsy niatro io raha tamin'ny taona 90 ho an'ny tany efa mipetrahana ela mokoa naporosihana ny olona hipetraka amin'ny tany 10 taona zay vao mahazo titre dikan'izay nefa ireo olona eo sarotra taminy nahazo an'le titre dia izay ny antony ahoana ary zany dia io ny valiny inona moa no natonga anay araka ny fanontaniana tao hoe nanao an'iny ataontsika hoe fitakiana efa teny amin'ny assemblée nationale marihana ihany koa fa ny sifa dia membre no atao anatin'le hoe komity mpanitsy ny lalàna momba fananatana comité de révision de la réglementation foncière et domaniale ao anatin'izay fa tsy izay rery koa ny ao ary rehefa nandeha le texte dia mandalo ambaratonga samihafa fa fahagagana dia zao misy zavatra tsy niarany dinihana sy hitanay koa fa mifanipaka amin'ny principe de droit sy ny doctrine ny ao anatiny dia zay ny antony nitenenanay ohatra anankiray raha milaza tamin'ny 2014 raha nisy fanapahan-kevitra politika izay koa ny tokony ho fantatry ny be sy ny maro ny juridika na ny lalàna dia ao aorianany décision politika tamin'ny 2014 tao aorianany 2014 mbola fitakian'ny société civile foana izany rehetra zany dia nisy ny fanovana amin'ny politika ihany koa fanamafisana moa zany tamin'ny 2014 anisan'ny anankiray amin'izany ny fanapahan-kevitra dia ny hoe le tany fipetrahan'ny olona efa ela dia afindra amin'le olona efa mipetraka eo zany hoe amin'ny teny frantsay moa izy hoe occupant légitime reconnu légitimement zany hoe fantatry ny be sy maro any amin'le texte nivoaka nefany dia hoe afindra amin'ny état aloha zay vao hita eo zay omena azy ary ny tena manahirana dia zao lasa tamin'mpanjakana izy lalàna mifeno io tamin'mpanjakana io nefany dia mazava fa zay tiany fanjakana omena azy mifanipaka zany lany andro zany manao débat politika dia miadopte mametraka ny ataontsika hoe taratasy ny politika nefa ny lalàna raisinao tsy mifanaraka amin'izay tany tsy mety zay satria misy vokatra ohatra anankiray koa ohatra ny hoe ny kadastra tsy vita hatramin'ny farany efa tany 1929 nisy ny kadastra tamin'ny andro frantsay zay nentina nanambatambazana malagasy tamin'ny fangalana ny taniny dia aty aoriana izy tsy vita efa misolo efa misy génération anankiroa na telo ny fandimby amin'le tany zany hoe tsy vita hatramin'ny faharoa misy dingana telo ny fizika judiciaire et administrative zany hoe mandrefy dia mitsara dia avy eo manome an'le titre dia nijanona teo amin'le mandrefy no izy ny vita efa misy amapolo taona ndreo 3 taona ny lalàna voalaza ao anatin'ny ity volavolan-dalàna natolotra teny amin'ny assemblée ity zay saika ny lalina tamin'ny 7 novembre dia ny hoe ho lasa tamin'mpanjakana ireo rehefa mena ray volana le olona ka tsisy réaction dia ray volana dia ho lasa tamin'mpanjakana izay zany le tamin'mpanjakana indray efa ny foto-kevitra ijorony sy ny any amin'ny lalàna hafa dia sy anaova ny fanjakana azy zany hoe zay tia nomena azy nefa efa nisy olona mipetraka teo ka na olona tsy dia tena nay lalàna be ary mahita an'izany ohatra ny anahirana zany raha azoko tsara zany ao anatin'ny lalàna ny fananatany be da be reo lalàna mifanipaka ao anatin'ilay lalàna volavolan-dalàna mantsy ny resahana ny niditra tamin'ny tokony laniana tamin'ny 7 novembre
ny fanipaka amin'ny principe ny décision politique tamin'ny 2015 zay ngamba no itondrana satria misy cadrage politique al izy dia inona no itondrana anaovana ny lalàna natao zany le cadrage fa le lalàna nefa tsy mifanaraka amin'izay tany tsy mety zay satria matoa efa nikonan-doha hoe omenan'le olona mipetraka eo tia indray dia lasa amin'ny fanjakana dia izay anaova amin'ny fanjakana azy tena fangalarana n'le zoan'le olona amin'le taniny zany zay zany ny zavatra mipetraka. Anisan'ny point anankiray koa na teboka anankiray ao anatin'izy dia ny hoe tsika voizina foana hoe état de droit zany na ny tanitandalàna dia misy ny fisarahan'ny fahefana ao anatin'le izy misy ny atao hoe tribunal spécial natsangana ao anatin'io texte io dia ao anatin'le fananganana ny tribunal io dia misy exécutif ao anatiny dia misy ataontsika hoe mpitsara zay amin'ny principe na tribunal tsy tokony fangaro ny exécutif sy ny judiciaire satria ny président dia mpitsara any amin'ny tribunal de première instance ny assesseur zay tokony ny assesseur dia na ny mpitsara-panampy moa miteny malagasy dia mpiasan'ny domaine exécutif zany dia exécutif daholo ny ambony dia tsy mety zany satria tokony fitsarany greffier manao ny asana greffe na mpitantsoratra dia exécutif contrôleur de domaine le izy tsy hoe tsy fitiavana n'le olona fa principe ao anatin'ny état de droit mahamenatra ihany nge zany vao mianatra eny université anao manao mianatra ny momba ny lalàna dia zany ny anarana voalohany nefa ianao rehefa nanao lalàna teoriana contraire amin'ny zavatra ianaranao na mifanohatra amin'ny zavatra ianaranao zay misy antony matolo izy na dia zany ny anisan'ny zavatra resahana atao anatin'io lalàna io zany ono nareo ve nisy tena hoe fakakevitra tany fotony nyainga tamin'izay rehetrarehetra zay ny mamaka ny olona mantsy zao dia hoe mipetraka amina tany amina toerana re izy vetivety eo lasan'ny olona tampoka le izy tafiditra ao anatin'izay hoe misy vahaolana mahakasika an'izany ve ohatra ny vahaolana zany ny olona laim-panara vao miresaka an'io dia tena resaka lalàna foana fa za zany mahita koa fa resaka toetsaina le izy ny fiarahamonina iainantsika dia ao anatin'ny hery mifanandrina tsy mitovy misy ny matanjaka misy ny marefo dia ohatrohatran'izay le zavatra misy ka na misy lalàna reo sy misy anina ohatrany lasa le olona matanjaka rabola sy manana ny fahefana no ka na manana titre ary ianao misy zany ohatrany lasa ny olona le tanynao na manana karatany na hitapoko hitapirenena eo ary ianao fefa teo mipetraka teo dia lasa ny olona le tany ka tsy lalàna tsony zany fa any amina resaka toetsaina any amin'le resaka séparation de pouvoir équilibre de pouvoir teo hoe tena manao ny asa ve ny fitsarana misy mifampatahotra ve zay koa ny ele izy mifampatahotra ve ny fitsarana miaro ny madinika sy ny malemy manao ny asany tokoa ve dia raha misy zay zany tsy misy zay tsy resaka marina fa principe na resaka gouvernance zay na fomba fitantanana firenena anankiray fa matetika izy tsy alaina mpanahy hiteny hoe lalàna fa mpiarana ny lalàna fa toetsaina ihany koa le izy hoe ao anatin'izay misy ve tena miahan'le fiainan'le olona tokoa eto Madagasikara satria zay ny andraikitry ny service public na ny raha mpanjakana miahany tombotsoany be sy maro misy ve zay fanontaniana mba hapetrako ihany koa fa voavalinao ihany moa le izy hoe betsaka amin'ny olana raha ty fananatany ty mifanohy amin'izay ihany ao anatin'io resaka lalànany fananatany io mbola volavolan-dalàna moa izy zany aiza ny toeran'le tatsa ohatra hoe any Kiongo any be fandriana varatra misy hoe anjarany tokony ho fantany ve ny ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany hoe le tena mitraika eo amin'ny taniny raha raisiko ny fanontanianao hoe io lalàna volavolan-dalàna io hoe mitsinjo ny tena olona ny anaty bozaka rehetrarehetra any ny lalàna aloha zany dia natao ho an'ny olona rehetrarehetra fa tsy natao ho an'ny olona tokana na antokony olona ny zavatra tsinjonay tamin'le volavolan-dalàna dia ohatra mirona le izy any amin'ny fiarovana mpiasa-panjakana misahana n'ilay asa tsy zany nanoratra n'le lalàna fa ao zany hita hoe mitongilana kokoa nefany io lalàna io raha ny tokony ho izy dia iarovana ny zo ny olom-pirenena sy ny olona manana zo amin'ny tany satria resaka fiarovana ny zo amin'ny fananatany io na sécurisation de droit foncier no ilana anazy nefa ny zavatra hitanay teboka faefatra ena fahadimy ohatra ny diso mamevahana any amin'le fiarovana n'le olona mikirakira n'le fitantanana amin'ny fananatany ny mba tsy hanaovako fanakianana be fahatany dia misy andininy anankiray ao fa raiky amin'ny zato zay milaza ny hoe fanozongozonana ny zo mahatompony efa lalàna tamin'ny enimpolo no référence an'iraisany ary tsy navozy nefa tokony afaka voziny io ohatra zao zany hoe raha ohatra ianao ka manotohana ny fitopona dia mety higadra ray volana ka hatramin'ny imbolina izay raha tsy diso 1000 francs ka hatramin'ny 100 000 francs izay raha tsy diso
tamin'ny 1960 nidikan'izay zany efa lany andro zany tokony navozina nefa ty amin'ny artikla indray hoe raha misy fanotohinana ny mpiasa-panjakana manao ny asany dia ho voasazy ianao ny élus locaux nareo le olona olombofidy eny toerana raha vao tsy manaiky ny teninareo amin'ny baiko ataony dia ho tratrany ny sanction administrative zany hoe mety lasa PDS le izy dia lasa misy tsy fifandanjana zany no koa tsy manome an'ilay taratra ny tena foto-pisiny le texte na le lalàna zay hoe hiaro ny sécurisation de droit raha izay ny tarafana azy ao anatin'le izy satria zany zavatra any tokony asan'ny société civile manome mideny hoe tsy misatra tsy mety io tsy ananana hoe namana na ohatr'izany fa rehefa tsy mety kosa satria zay nijoroana anaovana société civile izy tombontsoa any amin'ny vahoaka zany fa nareo moa zany zao hoe niona tamin'ireo olona eraky ny vazatany Madagasikara ihany naka nieviny sy nialahelo ny aoladiny fa inona moa zany ny tenina hoe tsy zakan'ilay tompo-tany na le hoe nasorona tamin'le tany rehefa miresaka aminareo amin'ny fiarahamonimpirenena zay moa mandray doléance na fitarainanao aminay eo amin'ny eniny vaovao manaraka aka ohatra anankiray zay na fantaninao renao ihany dia avaly azy tonga vany ohatra mpitrandrakarina kibony tany tsy alavitra na Tananarivo 200 km fa ny faritany Tamatavy le izy tsy teneniko le toerana tonga vany izy manana permis minier dia tonga dia hoe zay hitrandraka eo andaotsika ivory fa zay zany mila mifampiresaka aminareo voriny dia procès verbal amina réunion no solo ny karazana autorisation d'exploiter nefa ny anaty code minier dia mazava fa mila miresaka manao fifanarahana antsoratra ny tompony permis minier zany alohan'ny hitrandrahana fa maninona no nyraisin'ny code minier zany ny fehezan-dalàna momba ny fitrandrahana rena kibony tany dia satria tsotra ny lalàna faratapony dia ny lalam-pandrenana dia miteny hoe niza olona mitany dia tsy afaka esorona eo amin'ny taniny satria afa-tsy amin'ny alalan'ny expropriation pour cause d'utilité publique na ny fanesorana noho ny filana mbahoaka dia mbola omena onitra raha le olona amin'ny fialahany teo ary zay dia vokatry ny fanajantsika ny déclaration universelle des droits de l'homme sy ny pacte des droits sociaux et économiques zay ratifié ny Madagasikara zay mandala ny fanajana ny fitopona na ny droit de propriété ka zay ny dikany hoe le olona rehefa mipetraka eo zany amin'ny matompony le tany fa ny any ambaniny any fanjakana koa tokony atao mazava fa tsy hoe le mpitondra fanjakana ny fanjakana fa ny fanjakana voalazany lalam-pandrenana dia ny fitambarany malagasy iray manontolo zay ny source an'le pouvoir fa ny olona mitondra dia ataontsika hoe nisolo tena ny fanjakana dia ny vahoaka iray manontolo fa miovy zay rehefa mahazo fanjakana le olona lasa izy ny fanjakana dia tsy mety zay tsy voatazona mety ho théorie le izy mety tsy fantatro fa tokony raha conscient zay na mahatsapan'izay le mpitondra dia mino ahako fa mety mba misy zavatra hafahafa kokoa dia tonga amin'izay fotoana zay zany mile resaka tamony resantsika hoe eo amin'le toerana misy an'le fitrandrahana rena kibony tany dia misy manao an'izay tsy manana taratasy tany le olona tsy manana titre tsy manana certificat dia nareo zany tsy tompony fa aloha zay tonga dia hitrandraka na ambakainy le olona dia tsisy dinidinika rehefa manao contrat zany dia araka ny voalazany lalàna fa tsy zany mamorona dia misy fifanakalozana fanekena na consentement eo amin'le partie anakiroa farafakeliny nefa dia matetika dia déséquilibré na tsy mifandanja ireo na mandidy le anankiray nefa tokony hitovy zay raha zany tsy mitombona fifanarahana azy zay ny zava-misy amin'ny akapobeany manao zany le olona fa manambaka na tsy misy fa tonga dia zay manana permis dia ny manahirana dia ity ao anatin'ny état de droit na mitaraina be ohatr'izao ianao ohatra fotsiny hoe parquet zao tokony iréagir raha ohatra zany en tant que solotena ministère public hoe misy zoan'olona tsy voady zany zay mahatonga manao an'ilay fitenenana amin'ny radio amin'ny télé tsy sanatria fitiziteny iteny amin'ny radio na iseseho amin'ny hainao manjery fa atao hoe fanairana an'izay tompona andraikitra haka andraikitra fa tsy misy ny zavatra hitanay tsy nisy nahaka andraikitra raha tsy efa manana adiry mety anotoana resaka politika nefa tsy aniny tianay tongavana zay tsy manana tombontsoa mihitsy izy fikorotanana ny zavatra ataon'ny société civile dia ny laminana mba hahafahany vahoaka misitraka ny taniny sy miaina mpilaminana tsy misy manana tombontsoa an'le korotana ka aminay zany miteny atsipy ho an'ny mpitondra dia ny hoe tokony hiaino any satria ahafahany manampy azy ngely izy mahita vaovao zay ny toerana
de maka fanapaha-kevitra izy mety tsy mety kosa zao satria mahatsara ny sary ny Madagasikara eo amin'izany atao hoe fitantanana na hitantana eto amin'ny firenena zany eo anatrehan'ny raisam-pirenena. Tsika tsy afaka ny olon'olona samyrery moa zany anisan'ny efa tetika asan'ny fitondram-panjakana ohatra le faritra rahateo-karena manokana ZDS voatsinjo ao anatin'io lalàna io ve ny mahakasika an'ireny. Ny ZDS moa zany mialatsiny fa za somary taraiky kely fa nisy fotoana tsy teto toerana de efa mivoaka le lalàna. Misy ihany koa ny zavatra mampiaya amin'le ZDS ao anatin'le fanapahan-kevitra politika tamin'ny 2014 de hoe anangana abaka na tahala ho an'ny mpampiasa vola fa koa ijery ny teratany ireo ataontsika hoe sahirakirana ara-piveloma ary malagasy moa zany raha araky ny antotanisy de latsaky ny 700 latsaky ny ao ambanin'ny seuil de pauvreté zany moins de $2 par jour de hoe ahoana koa ny ananganana abaka ho an'ny fampandrosoana ho an'ireny olonireny de tsy mifandanja ihany koa reo mety fomba fijery tsy mitovy le izy mety hoe ho an'ny mpitondra de mahita izy hoe soan'ny bailleur misy manana fisainana ohatr'izay hoe metimety kokoa ny olona rehetrarehetra mety tsy voatery amorona orinasa fa aloha reny ampiasaina amin'ny orinasa fa zay nefa mahita fa ny asa ataon'le mpamboly madinika ihany koa de asa ihany koa orinasa eo koa zany mbola misy adi-hevitra tokony atao hoe inona marina ny atao hoe investissement raha any amin'ny tany hafa fanomezana vahana aloha ny teratany zay vao manome vahiny tsy hoe tsy fitiavana vahiny fa raha mampiditra ny vahiny ary de le politika zay tokony eo foana hoe ahoana ny ampandrosoana ny fiainan'le vahiny fa ny atahoranay zany de hoe manome vahana loatra ny fampiasam-bola zay mety tsy isy ataontsika hoe valeur ajoutée na hoe zavatra tombontsoa hiditra ho an'le malagasy ho an'ny teratany ho an'ny isam-batan'olona fa iresaka croissance sy anytsika tsy hitan'ny olona anaty vilany ny croissance économique zany hoe inona ny atao de zay mahita hoe io resaka fambolena famokarana tantanam-pianakaviana io koa tonga de mety isy fiatraikany fa ny fomba anaovana azy ny hoe mila tadiavina hoe inona mahomby anozy atsika n'izay resaka izay ny amin'ny hoe efa misy ve na efa nisy ny fampahafantarana ny resaka lalàna ny fananatany na ny efa nisy hatramin'izay nao zany tamin'ny rehetra zany hoe mba tsy teny frantsay ihany koa moa zany le izy amin'ny ankapobeny nisy ve zay karazany hoe fanentanana fampahafantaran'izay nataonareo amin'ny lalàna efa nisy akoatran'ity hoe mbola vao nisy ny ezaka na tany amin'ny fanjakana na aty amin'ny société civile samy nanao zahay fa le fampahafantarana lalàna ny zavatra tsapa ihany koa ny olona tsy de tena mirona raiky amin'le izy raha tsy efa manana olana moa koa ny olona rehetrarehetra tsy de tena ataontsika hoe s'intéresser amina resaka lalàna zany fa zay niteneko zay rehefa misy olana le izy nenao miteny hoe amin'ny teny gasy tsika moa ohatrany somary tsy tena miezaka loatra mampiasa ny tenintsika fa na ny anarana tany am-pianarana de miteny vazaha ny anarana azy de indraindray le ny akamaroan'ny lalàna zany soratana amin'ny teny vazaha aloha zay vao dika amin'ny teny gasy de eo amin'le fandikany azy amin'ny teny gasy de efa manahirana lasa tsy tena miaina amin'le teny le izy sa hafa mihitsy le izy hoe ny teny gasy no moa koa zany sarotra mamaky lalàna amin'ny teny gasy satria tsy miezaka tsika mampanankarena an'le teny na mikaroka zany ao amin'le izy de ny ataonay zany manoloana an'izay de hoe miezaka manatsotra ny fomba fanazavana ny voalaza ny lalàna fa ny manahirana de ny angatahana keo eo amin'le fanoratana ny lalàna de tokony tsorona ny fomba fazahoana fa lasalasa aferan'ny olona mahay lalàna izy de tsy mety nefa rehefa nasazy ny mpitsara de hoe tsy nisy olona tsy natao afantatry ny lalàna de tsy mety le izy lasa ohatrany tsy marina zany zay fa ny marina de hoe tokony fantatry ny ary mora vakina le lalàna zany zay ny tokony ho izy zay ngamba no azoko amalina azy ao anatin'izy zany hoe tsy fanomezantsiny io fa tokony hikaroka ny rehetrarehetra eny fa na zay société civile ary de tokony hiezaka hoe mba anatsotra an'izy ny lalàna mantsy eto Madagasikara tsy manan-kery raha tsy adika amin'ny teny gasy tsy manana tsy lasa hiatra na mise en vigueur raha tsy voadika ao anatin'ny journal officiel amin'ny teny gasy ka tsy mitombona loatra hoe tsy amin'ny teny gasy iny aloha tsy marina fa ny fahazahoanan'io na amin'ny teny vazana amin'ny teny gasy misy lalàna sarotra azo le izy ty lalàna ty hoe zany natao aharitra hatramin'ny rovina ny tiako atokavana tamin'ny taona 10 zany tsika nisy an'izay de taty amin'ny taona 5 sy 2 arivo
dia hatramin'roviana le lalàny regny mety hoe 60 ohatrany hoe 60 na ohatrany hoe ordonnance 60-146 fa tena tsefatsefany teny ige nisy fanovana kely fa tsy niova ny foto-kevitebe dikan'izay a tsy mbola tena hoe révision vaina tanteraka natao aharitra roviana rehefa lalàna moa zany dia avany amin'ny fiarahamonina fa tsy avany an-danitra na avany ambanin'ny tany ohatra ny olatra sy ny avandra zany fa miaina araky ny filan'ny fiarahamonina ka arakaraky ny ao anatin'le texte aloha tsisy an'izay hoe ity lalàny ity any dia natao aharitra tsy fanao zay fa ny eritreretina aloha dia rehefa manao dinika sy manao ady hevitra dia mba eritreretina mandeha lavitra manana vina lavitra be hoe entina hitazomana an'le fiarahamonina tsy korotana satria zay ny anjara andraikitry ny lalàna fa eo koa nefa izay hoe mety misy fiovany ny filan'ny fiarahamonina dia arakarak'izay zany izy no raha resaka fepotona no resahana fa tena ama ny olona ny fananatany ve zany rehefa tena tafapetraka io lalàna le lalàna moa efa niteneniko anareo teo le olana be deaibe teo ny azoko tenenina angambany dia aloha ngambany hoe le lalàna ny fehny fananatany eto amintsika ve tena io ve ny tena filamatra eran'izao tontolo zao dia aloha ngambany anao karazana fampitahana ny frantsay napiditra an'io teo tamin'ny andro ny colonisation 3 volana nidirany teo dia efa voasoniany rana valina fahatelo a tany amin'ny 1990 lalàna tsy tany ala frantsa novina io nampiarina tsy mampiatra an'io frantsay afa-tsy any amin'le toerana anankiray akaiky ny Allemagne dia any Alsace Lorraine any any manao an'io ataontsika hoe publicité foncière mampiasa livre misy domaine misy topo fa ny frantsay dia hoy le mpahay lalàna anankiray mampiasa ny expression latine hoe ny devoly any no afaka manome proof ny devoly any mampiaka proof fa ny olona samy olona zany navela no affaire civile eny fa na tamin'ny andro mpanjaka ary dia navela no ny olom-pirenena samy olom-pirenena no mifampiraraha amin'ny tany fa tsisy intermédiaire zany hoe affaire civile dia tsy mahay lalàna daholo ny olona rehetra dia ny notera no manampy ny olona manao ny acte dia iny acte iny ny atao hoe titre de propriété any amin'ny la Frantsa izay namorona an'io matoa tsy nataony tanynety tany aminy dia mety tsy nety tany koa zany le izy amin'ny fomba fisainana dia anjarantsika mieritreritra za tsy miteny hoe tsy mety io fa ndao foanana efa misy io inona nanatsara antsika azy mametaratra ny fomba fisainana sy ny fomba kolotsaintsika ve io zavatra io ao anatin'izy fa raha ny tenako manokana dia afaka manana ny hevitra ahako ny hevitra dia tsotra lasa misy fifaninanana profo maro be noho ny fisiny io système io zany hoe ny conservateur foncier miaro ny zon'ny olona tsy afaka mikitika ny zonao izy raha tsy mahazo baiko avany amin'ny tompony le baiko avany amin'ny tompony dia hoe acte de vente acte de succession acte de zao raha jerena nyray mitompo maso preuve de droit ihany koa na profo mana profo matompony iny acte iny ary manandanja nefa le tenenina koa nefa le titre koa dia manandanja daholo zany satria tsy afaka mifindra le titre raha tsy misy taratasy any amin'ny tompony satria zay le any anatin'ny code civil hoe maso mandidy amin'ny fananany le tompony dia mampiseho an'izay izy zay mety tsy nanaovany ny vahoaka frantsay an'lizy satria lasa be deaibe mipampiarasy ireo anatin'le izy ny fanavozana ny fananatany moa zany mbola amperintsika tsika no mitady tokony hitady zay mahapety ny fiainantsika rehetrarehetra fa tsy tokony anara-davahana hoe ahoana natao ao anatin'io na ny certificat foncier koa raha dia ohatrohatr'izay hany somary nahaka n'le système na publicité foncière fa za mbola mametraka fanontaniana sao dia misy fomba tsara lavitra no izao mapety atsika rehetrarehetra zay zany tiako dia zay no tokony tadiavina tokony tsy hidy zany tsika ao anatin'le amin'ny tinana zay resaka rehetrarehetra zay ary andalo tsy hoe reny anivon'ny parlemanta zany le efa anika any fa olona niny amin'izay na hoe ahoana inona no karazany hoe afatrafatra na toromarika omenareo anivon'ny setra imbona ny fananatany ny anay moa zany isoranay ny bureau permanent ny assemblée nationale zay nahatsapa fa misy tsy mety tokoa le texte le projet de loi na volavolan-dalàna dia tsy natao an'olona anankiray io ny lalàna zany natao an'ny malagasy rehetrarehetra velona amin'izao fotoana izao sy mbola hoteraka dikan'izay tokony lanjalanjaina tsara ary tena le zavatra mahakasika ny akaiky ny fiainan'ny tsika isan'andro san'andro sy ny fiainan'ny amin'ny firafim-pisainantsika zany resaka tany zany tena saripady dia isorana zay zany ny tsy teny atsipy hoe raha hita fa mbola tsy mety ny amoahana anazy aloha maka fotoana kely dia amin'ny heritaona l izy ny lanina dia aloha mba tsy iovy eny an-dalana ihany koa ny ataontsika hoe voalaza ao anatin'ny volavolan-dalàna dia tsy atao mikiropaka zany satria fiainan'ny olona
malagasy rehetra nyvoakasika le izy isorana ianao ny vahiny teto amin'ny fandarana tamin'izao atoandro izao mankasitraka tompoko iny tompoko ia mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana manaraka andray ary ny fandarana ambarao veloma tompoko